manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Manona ny fahasoavana fiadanana fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy manaraka nyity fandaran'ity na amin'ny radio ianao na amin'ny alalan'ny télé Amitié TV na amin'ny alalan'ny Facebook, YouTube na eto Antananarivo ianao manaraka zao fandaran'izao any ambanivohitra any, satria dia maro aminareo tokoa no mivory vavolombelona fa tena mahazo hery. Ninona ndraikitra raisinao am-piangonana, mety olo-tsotra ianao mpiandraikitra tsotra ao anatin'ny fiangonana na mpitarika fiangonana pasteur. Isika ty amin'ny faritra ivela Madagascar aty Dubai, aty France aty dia aoka ho feno fahasoavana indray ianao, aoka ho tahina indray ianao anatin'ity fotoana izay ianarantsika ny tenin'Andriamanitra ity. Isaka misy tenin'Andriamanitra mivoaka dia tadio fa manamarina izay teny izay Andriamanitra. Miasa foana zany ny fanahin'ny tompo, miasa Andriamanitra ao ambadika izay teny izay. Zany hoe misy zavatra raisinao zany ao anatin'izao fandraisana zao tenin'Andriamanitra zao. Miomany ianao fanao zavatra ao amin'ny fiainanao Andriamanitra zao anatin'ity toriteny ity. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur ty. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao pasteur Alvarez dia miarabantsika menakavy tompoko. Andeha vavaka sika metraka an'ity fotoana ty bela tanan'ny tompo. Raha eo dia misaotra anao zay satria dia isaky ny miteny ianao, isaky ny miteny ianao araka ny teninao milaza manao hoe nandefa ny teniko mba hanasitra anazy. Isaky mandefa ny teninao ianao dia misy fetraikany zay teny zay. Tsy miverina foana zay teny zay, tsy miverina ny aminao zay teny zay, raha tsy efa nambinina tany amin'izay naleny, efa natanteraka ny mission, efa ny zavatra nitranga tany ambadimbady any tany zay mbo miverina aminao zany teny zany. Mihitsy tompo fa ao anatin'izao fianonana tenin'Andriamanitra izao dia misy zavatra mitranga, misy zavatra ataonao, misy herin'Andriamanitra tonga ty anatin'ny tsiraray avy mipita amin'ny alalan'izao feo, mipita amin'ny alalan'izao sary zao aty amin'ny toerana izay raisana an'ity tenin'Andriamanitra ty. Dia misy herin'Andriamanitra miasa ato anatin'ity toerana ity, manova zavatra reo karazana zavatra tsy mety rehetra ato anatin'ny fiainana. Zao raha lasana vavy zao dia misy fanovana ataon'ny teninao satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Miasa amin'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra sy ny teny izy ianao dia ray ihany fa dia taio manoka zao teny izay orenesina izao tena isy fiatraikany lehibe aty aminay, isy fahasoavana ho raisinay ao anatin'izao teny zao. Mangataka ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra hanokatra ny sainay amianay fatakarana ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo, amen. Tsara toko fahenda pasteur, ny nampahorin'ny Mediana ny Israely sy ny antsoin'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Ary nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotra Jehovah teo tanan'ny Mediana 7 taona izy. Ary ny tanan'ny Mediana dia nahery tamin'ny Israely ka ny taon'ny Mediana no nanamboarany zanak'Israely ireo fiherena any an-tendrombohitra sy ireo zohy mba amin'ny fiarovana. Ary rehefa namafy Israely dia avy ny Mediana sy Namalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra nanafika azy. Dia nitoby tandrifony rey ka nanimba ny vokatry ny tany atranakaiky ny Gaza, ary tsy nisy zavatra navela ny iveloman'ny Israely, na ondry amanosy, na omby, na biriky, fa niakatra izy nitondra ny omby amanondriny sy ny lainy, ka ny fiaviny dia tahaka ny valala ny amarony, ary tsy hita isy izy sy ny ramevany dia niditra tamin'ny tany izy andrava azy. Ary dia nahanitra indrindra ny Israely no Mediana ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah zanak'Israely no Mediana, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely izay nilaza taminy hoe zao nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, zao no nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egypta sady nitondra anareo nivoaka tany amin'ny trano fanadevozana,
ary namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Egyptiana sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo dia nandroko reny teo alohanareo aho dia nomeko anareo taniny ary io zaho taminareo izaho ny Jehovah-Andriamanitra reo aza matahotra ny Andriamanitra ny Amorita zay tompony tany onay anareo nefa tsy niainy feko ianareo dia tonga ilay anjelin'ny Jehovah ka nipetraka teo ambanin'ny hazo terina nibita teo Ofra izay any Joasy Ebezrita ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fataka teo anila famiazam-boloboka mba hafeniny amin'ny Midianina ary ilay anjelin'ny Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah nomba anao ry lehilahy mahery fa io Gideona taminy indrisy tompoko raha nomba anay Jehovah nahoana no ozoiny zao rehetra zao zahay ary aiza ny fakagana rehetra nataony izay no lazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany an-tany Egypta va Jehovah fa ankehitriny efa nafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tany Midianina dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandeha ihany amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina tsy efa naniraka anao Vahao fa izy taminy indrisy tompo ataoko na famonjy Israely ny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo Manase ary izao ny kely indrindra amin'ny ankonany raiko dia hoy Jehovah taminy ombanao tokoa ka amely Midianina toy ny famely olona ray monja ianao dia izy taminy masina ianao raha nahita fity teo masonao ary aho dia anio famantarana fa ianao ny teny amiko masina ianao aza miala eto mandra-piavika eto ianao mitondra fanatitra hoanina ka apetraka eto anatrehanao dia hoy izy iny ary izao iandro mandra-piverinao D20 ary Gideona lasa niditra ka nanamboatra zanakosy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba rehefa ka niena natao tao anatin'ny arona ary nyrokena natao tao anatin'ny volany dia nientiny eo aminy teo ambanin'ilay hazo terebita ka natolony azy ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra taminy raiso ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ka apetrao ambonin'ny tiaram-bato ity ary idiny ny rokena dia nataony zany ary naroson'ilay anjelin'ny Jehovah ny lohan'ny tena zay tena tanany ka natendry ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira dia nisy afo ny voaka avy tamin'ny vatolampy ka nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ary ilay anjelin'ny Jehovah dia lasa niala teo masony ary hitany Gideona fa anjelin'ny Jehovah izy ka hoy izy taminy adray Jehovah tompo fa nahita ilay anjelin'ny Jehovah nifanaritra ao fa hoy Jehovah taminy fiadanana anie ho anao aza matahotra tsy faty ianao tsy akory ary Gideona nanorina alitara teo an'i Jehovah ary ny anarany nataony hoe Jehovah Shalom mbola aofra ny Ebezrita izany mandrakandroany ary tamin'izany alina zany dia hoy Jehovah taminy alao no mbola nirainao dia ilay mbola faharoa dia fitaona ka raha vao ny alitara mibala zay anirainao ary kapoana sy raha eo anilany dia manondrena alitara eo tapon'ity fiarovanyity ho an'i Jehovah-Andriamanitra eo ka amboary tsara izy ary alao ilay ombolay faharoa ka atero fanatiratorana amin'ny hazo asera zay nokapainao ary Gideona nakafolo lahy tamin'ny mpanompo ka nanao arak'izay fa nolazain'i Jehovah taminy ary satria nataotra ny fianakaviandray sy ny lehilahy tao an-tanàna izy dia tsy nanao zany tamin'ny atoandro fa tamin'ny alina no nanaovany azy fa noho ny fomaraina koa ny lehilahy tao an-tanàna ka indro efa rava ny alitara mibala sady voakapa ny asera teo anilany ary le ombola faharoa dia efa naterina teo ambony alitara zay natao dia nifanontany hoe iza reny nanao zany zavatra zany ary ny fanontany sy ny famoaka teo izy dia hoy izy Gideona zanaky Joasy no nanao zany zavatra zany dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'ny Joasy avoay ny zanakao mba hovonoina satria efa nandrava ny alitara mibala izy sady efa nikapany asera teo anilany ary hoy Joasy tamin'izay rehetra nitsangana teo anatrehany moa ianareo andahatra ho amin'ny bala va ianareo va no amonjy azy zay andahatra ho amin'ny bala dia atao maty raha mbola marainy ny andro raha Andriamanitra bala ao izy andahatra ho amin'ny tenany fa nisy fanandravana ny alitarany ary tamin'izany andro zany ny anarany Gideona dia nataony hoe Jerobala fa hoy izy aoka bala ny fandahatra aminy satria noravany ny alitarany pasteur. Ia zava-dehibe izay tenin'Andriamanitra no vakianao teo zay pasteur Alvarez. Ny zavatra remarquena voalohany ato amin'ity boky Mpitsara ity dia ny fiverimberena n'ity teny ity foana pasteur misy teny anankiray miverimberina eto vakiona amin'ny andiny toko fahatelo azafady pasteur
eo amin'ny toko fatelo andininy fafito zao vakiny hoe ary nanao zay ratsy eo masony Jehova zanak'Israely ka nanadinan Jehova Andriamaniny ary nanompo ireo bala sy asera de toy zany dia nirehetra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo tanany Kosanna Risataim mpanjaka Mesopotamia izy dia nanompo ny Kosanna Risataim valo taona ny zanak'Israely zay toko faefatra andininy voalohany ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo masony Jehova indray rehefa maty Ehôta de toy ary Jehova nivarotra azy eo tanany Jabina mpanjaka ny Kanana zay nanjaka tany Azora sy Sera zay nomina tany Harosetany Gentlis no komandony miaramilana dia nitarana tamin'ny Jehova ny zanak'Israely fa nanana kaleso V700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy de toko fahenina andininy voalohany toko fahenina voalohany ary nanao zay ratsy teo masony Jehova ny zanak'Israely ka dia natolo Jehova eo tanany Midianina 7 taona izy zay Mpitsara toko fafolo andininy fahenina nefa keo tara toko fafolo andininy fahenina zao vakiny manao hoe ary ny zanak'Israely dia nanao zay ratsy teo masony Jehova indraika nanompo ireo Bala sy Astartra sy ny andriamanitry ny Siriana sy ny andriamanitry ny Sidona sy ny andriamanitry ny Moaba sy ny andriamanitry ny taranaka Amona sy ny andriamanitry ny Filistina dia nafoy an Jehova izy ka tsy nanompo azy nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivatra azy teo tanany Filistina sy eo tanany taranaka Amona izy toko fatelo ambin'ny folo andininy voalohany ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy eo masony Jehova indray ka dia natolo Jehova tarantanany Filistina 70 taona izy raha mijery an'io tantara io anao pasteur Alvarez dia miverimberina le hoe tena misangisangy fiainana mihitsy zany reto zanak'Israely eto reo zany le manao fomba fivavahana ohatrany hoe mody manompo an'Andriamanitra rehefa poritra ao anaty olana rehefa poritra ao anaty problème dia iny fa mody miazakazaka mitady an'Andriamanitra rehefa milamindamina indray le fiainana dia indray fa mivadika amin'Andriamanitra zay zany ny zava-doza iainany reto zanak'Israely reto pasteur Alvarez zao anefany Andriamanitra tena tsy misangisangy mihitsy pasteur Alvarez fa isaky ny manao zany izy ireo dia ozy izy mivolaza Baiboly hoe namidy ny Jehova eo ampelantanany Midianina namidy ny Jehova eo ampelantanany fahavalony namidy n'Andriamanitra eo anatina problème isaky ny avy manoto reo dia mahita olana foana ary isaky ny avy manota dia mahita olana foana io pasteur za tena manamafy foana ny zava rehefa nampianaritsika amin'ny rahalahy teto tamin'ny farany rehefa Andriamanitra no manomboka mitsangana miady aminao ary miady aminao dia tsisy délivrance mahafaka anao zany ripiny malala isany aza mieritreritra mihitsy hoe tady amin'ny pasteur eritiananao délivrance anao rehefa Andriamanitra no miady aminao aza mitady fiangonana zany na fiangonana vaony oloko na vaony voloko na inona na fiangonana ino na fiangonana eritreretanao amonjy anao raha Andriamanitra miady aminao tsy maintsy fibebahana zany tsy maintsy fialana amin'ny ratsy zany ary tsy maintsy Andriamanitra ny mamahany io vao mivaha io io manko pasteur misy andren'le karazan'olona be da be moa zany karazan'olona mivavaka ao am-piangonanao misy zavatra tsy mitovy misy olona hoe sarabady mivavy anakiroa ohatra samy sarabady izy ny an'le anakiray vao mivavaka ray volana miverina ny vadiny mitovy tsara mihitsy ny sarahandry zareo ny ino izy ty ny fomba ny sarahan'le rangahy zany mitovy samy nampirafy samy namely tontolo ny vadiny samy vehivavy mipetraka eny ambondrona ny sipana lain'le lehilahy mitovy zany azonao mitovy taona le lehilahy anakiroa mitovy taona sao nefa samy mivavaka am'izay izy roa vavy reto mitovy problème mihitsy zany ny any le vehivavy anakiray vao mivavaka ray volana dia ivany olana izy amin'io vao nanomboka mivavaka vao nanomboka nanolo tena vao nanomboka tena mibebaka tamin'ny fahotany ary tena nanolo tena ho an' Jesosy dia vao mivavaka ray volana izy dia nivany olana verina ny vadany lamina ny tokantranony tonga mivavaka le vadany
ary miaravavaka izy mivady am'izao fotoana zao le anankiray navany telo taona sy tapany zao tsy mety miverina ny vadana ary nifaratra amin'ny divorce de mametaka fanontaniana maninona niara-nitsofoka volana zao very zareo niara-nitsofoka tao am-piangonana izy miravavy mitovy zao ny adalan'ny vadany mitovy zao ny problème am'le lehilahy anankiroa le samy vadany maninona ny an'le vehivavy anankiray ray volana miva maninona ny anankiray telo taona tsy miva tsotra be pasteur le anankiray mety mpanotany bebaka azanao mpanotany bebaka ary tonga de nan'olo tena lamma fiainana fa le anankiray mety mpiverin-dalana mpiverin-dalana samy hafa ny kandro tsy le kahan'le lehilahy ny saraka no samy hafa fa ny kahan'le vehivavy izay tompony le tokantrano no samy hafa ny ray mety mpanotany bebaka fa le anankiray mpiverin-dalana ary mampiverin-dalana azy Andriamanitra mihitsy no mifanandrina aminy aza moa za fampianarana zany Andriamanitra mihitsy mifandona aminy hoe nanao zay ratsy teo masony ozy izy voalaza baiboly eto imberabe izy no verina ary zanak'Israely nanao zay ratsy teo masony Jehova de namidy ny tany Midianina ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo masony Jehova de namidy ny tany Filistina ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo masony Jehova de nivarotra azy teo pelantanany ino izy ty Sirianina sa inona le anankiray tao mitoko faevatra mpanjaka Kanana ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo masony Jehova de natolo tena ohatrany hoe isaky ny manao zavatra ratsy reto zanak'Israely reto de misy kapoka mahazo azy foana pasteur Alvarez ary io pasteur mbola veriko tsy misy hoe nahita ny pasteur Ertine anao de nidelivreny de mivany olana na nahita pasteur manana ositra be anao de mivany olana nahita ady fiangonana arytsary anao de mivany olana fibebahana ary fiverenana amin'Andriamanitra fialana amin'ny fahotana ary fialana amin'ny ratsy fanao asara mazava zay pasteur Alvarez no mahatonga an'Andriamanitra miverina ndray aminao ary mahatonga an'Andriamanitra manafaka andray anao fa ratsy mibebaka ianao ratsy miala amin'ny ratsy fanao ianao ratsy miala amin'ny adalanao ianao ratsy tena mifona ianao satria eto tady dio tsara pasteur ny mifanandrina amin'ny zanak'Israely tsy ny Amalekita ny mifanandrona amin'ny zanak'Israely tsy ny Filistina ny mifanandrona amin'ny zanak'Israely tsy ny Medianina na ny Midianina fa ny mifanandrona amin'ny zanak'Israely Jehova mihitsy no nivarotra azy ary miady aminy enjana pasteur zany hoe Andriamanitra miady aminao raha devono mahazo anao mora ny mandresy azy raha fahavano milaza anapotika anao mora manapotika ny fahavanonao raha takina devono sy famotsaviana mora mamahany io fa raha Jehova ny miady aminao lehilahy ianao raha tafavoaka lehilahy ianao raha tafavoaka misy fibebahana marina ary fiverenana marina tsy fiverenana Mpitsara velatsy tsy fivavahana mody atao an'izany na fivavahana mody miverimberina amin'Andriamanitra de aveo miverina ndrarapetro tena fiverenana amin'ny fo pasteur Alvarez zay no takin'Andriamanitra ary zay no ahitana vahaolana fa zany natonga ny zanak'Israely eto hoe verimberina teo ny problème ny aviny tsy problème avy amin'ny fahavalony matonga ny problème tsy hoe ny olona mitehila adamina Andriamanitra mihitsy ny manolotra azy eo pelatanana problème ary misy mpivavaka tratran'izany am'izao tsika miresaka izao matonga anao mivangongo aminao hitsosa io misy zavatra tsy mety mivay intsony tokatranao ranabavy misy zavatra miamihidy ny lalanao rehetrarehetra mikatso ny lalanao rehetra zavatra anankiray ihany io nanao inona tsy mivay io satria Andriamanitra no mitsangana miady aminao tsy misy ny lalana ivoany problème anao tsy misy fametran-tanana vazaha fametran-tanana pasteur fametran-tanana mpaminany fa fiangonana mamy io zany raha tsy mifibebahana sy fiverenana zato isan-jato aloha pasteur Alvarez zay vao mivay io za mampanantenan'olona teto raha mijery ny tantara ianao ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany indrindra de ny fibebahana aloha nataony reto zanak'Israely reto rehefa tsapany mafy loatra ny adiny lalovany eto amin'ity Mpitsara toko fahelina ty zao de Midianina no nampahoro ny zanak'Israely tao anatin'ny fito taona Midianina ary de nahantsa indrindra izy reo izy satria izy hoe
io mindiny fatelo izy hoe ary rehefa namafy vony Israely dia avy midiana sy ny amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra anafika azy dia nitombo tandrefiny ireny ka ninimba mivokatry ny tany atsany Gaza ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely na ondry amanoso na omby na brika fa niakatra izy dia nitondra ny omby amanondrony sy ny layany ka ny fiavany taky ny valana ny amarony ary tsy hita isa izy sy ny ramevany dia niditra tamin'ny tany izy andrava azy dia nahantra indrindra ny Israely noho ny midianina ka nitaraina tamin'i Jehova izy ary raha nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely noho ny midianina Jehova naniraka mpamina ny anankiray sy ny sisa ny sisa hitanao tsy maintsy fiverenana aloha tsy maintsy fiverenana aloha eto zany tsisy nononina ary navelan'Andriamanitra nahantra velona tao reo ary mandrapatonga tamin'ny fibebahana mandrapatonga tamin'ny fibebahana za dia miteny amintsika ary havana malala hoe ny fivavahana tsy kilalao tsy kisangisangy zany no mahatonga fiainana tokantranon'olona sasatsasany tena tony devoly mahita faisana mihitsy nampivavaka ary satria milalao fahotana misangisangy an'Andriamanitra loatra Mpitsara velatsy Mpitsara velatsy mody mivavaka rehefa tototsy ny olana sy problème mivaky indray ny olana dia miverina amin'ny adalana Mpitsara velatsy ary ianao dia ho hitanao sanatry ny vava za tsy manozona anao raha mitonja ny zavatra ataonao zany tena ho any amin'ny ain-dehibe anao mihitsy no kasen'Andriamanitra fa dia miteny anao hoe dia mbola mareny zao fandaran zao miverena malaky amin'ny fankataovan'Andriamanitra pasteur Alvarez mazava dia mazava zay fampianara pasteur zay ary tena hitako hoe mafonja pasteur zay fanazavana nentinao teo zay tena mafonja mihitsy hoe araka ray verena kely fanazavana teo dia hoe ny midianina sy ny amalekita no niakatra ary zanak'atsinana rehetra no niakatra ary tahaka ny fahasiam ramasina nisany ary namporony zanak'Israely tena marina arak'izay teneninao zao hoe tsy ireo ny fahavalon'Israely fa tao ambadika izy ireo Andriamanitra mihitsy zany nanosy an'izy ireo nameheran'izy ireo nananam-pahefana nampotika ny zanak'Israely zanak'Israely ary dia nahantra indrindra ny zanak'Israely nahantra sy ory sady ory no mahantra tena goavana be zany pasteur hoe ahoana reny no fomba hiatrihan'ny olona anankiray an'izany hoe raha ny devoly tokoa ny miady amin'ny pasteur na hoe olotsotra mpitondra fanjakana na mpitory azy any amin'ny tribunaly raha olotsotra mety hoe azo atao ihany manao arrangement mora miady amin'ny olona na mora miady amin'ny devoly mora miady amin'ny devoly fa raha Andriamanitra zany Andriamanitra zany mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra mahery indrindra no mitsangana iady aminao mitsangana ho fahavalonao hitsangana iady aminao lozany e zany pasteur tena zavatozy ary tena mampatahotra zany mampankitankitaka zany hoe matoa zany nambara eto zany dia misy tokantrano zany pasteur amin'izao fotoana zao manana ady ary tsy ady aman'olona io adiny io fa ady amin'Andriamanitra mihitsy io adiny io ary arak'izany teninao zany hoe fibebahana lalina eto amin'ny any pasteur amin'ny andiny fafolo dia manazava tokoa zay teninao zay zao tenenin'Andriamanitra zanak'Israely satria zanak'Israely zany nitaraina tamin'Andriamanitra hoe mahantra zay inona ny aton'izao zavatra zao dia zao mivaly tenin'Andriamanitra hoe ary zao taminareo zao Jehova Andriamanitrareo aza matahotra sy ny Andriamanitra ny amorita zay tompony tany honenanareo nefa tsy ny hainy feoko ianareo reto zanak'Israely reto zany pasteur probleman'izy reto tsy miaino ny feon'Andriamanitra fa natahotra ny ty Andriamanitra ny amorita ty zany zareo tsy miaino an'Andriamanitra nisy anao anankiray teto amin'ny tantaran'ny lanitra sy ny tany pasteur anao anankiray zay nampalahelo an'Andriamanitra tamin'Andriamanitra namboatra ny zanak'olombelona nahary lanitra sy ny tany izy dia nanao saidena dia voalaza tenin'Andriamanitra hoe nahary an'i Adama izy i Adama nataony tahaka ny endriny tena nifandray akaiky be Andriamanitra sy Adama ary nifanerasera isanandro arakaraka nifandraisany Adama sy Andriamanitra dia nifamatotra zay fifandraisany Adama sy Andriamanitra zay ary tena raha misy tena tian'Andriamanitra indrindra any an-danitra sy aty ambony tany dia anisan'izany Adama tena tiany ary tena maminy ary mijovavolombelona mihitsy izy ao an-danitra ao mombany Adama amin'ny anjelaka mihitsy zareo ke Adama hoe meko azy nitsofoko rano zareo dia lasa manjaka ny meko vady izy zareo mifahendreny izy nameny anarana ny biby rehetra zareo tongany aminy saiko lasa manana saiko izy amin'izao fotoana zao fa ndray andro sy nieniny feon'Andriamanitra i Adama pasteur fa nieniny feon'ny fahavalo nieniny feon'ny vady misy tsy nivady akory ny fahavalo fa le devoly zay namporisy ny vadiny dia avy eo izy nanota tamin'Andriamanitra dia avy eo Adama niafiny Adama avy eo tsy nakany amin'ilay toerana fionan'izy Andriamanitra intsony
fa lasa nandeha nitsoka ny afina ary efa ny afina tany izy a de fatanina mipetraka paster de zao ny anjeny lalala za zavatra zany nangina mihitsy ny taon-danitra tao paster fa ino ny tia nataony adama fa ino ny tia nataony adama ino ny tia zavatra fahotana mafaty nataony adama gama tena natahotra ny anjely ahoana fomba iresaka irisana zany amin'andriamanitra fa andriamanitra moa mafitiavana azy de nidina izy nitady any adama adama andriamanitra amin'io malahelo ny fofa mbola tsy nampiseho zay adama de tsy aty de tsy hita adama tsy teo am'le toerana fa aizy anao e de potra avany adama aty any ahy e fa nandrea feo anao de miafina fa hoana amin'ny afina ianao avy aty de izy adama hoe ka zany mitanjaka e fa izy amilazanao hoe mitanjaka ianao fa nga ninananao le voankazo nanarako anao hoe aza hoanina fa nga tsy nieniny feoko ianao teo zany nanomboka le tsy fampataovana an'andriamanitra paster le tsy nieniny feon'andriamanitra nalahelo fon'andriamanitra andriamanitra tena tiany adama satria araky ny endriny tena tiany adama de mifampiresaka teo moa de nandray fanapa-kevitr'andriamanitra roa ireo tsy maintsy miroahana na de tiany azy tsy maintsy miroahana na de tiany azy satria tsy niain'ny feon'andriamanitra ta teoriana dia niezaka ny zanak'olombelona hitady zay fanatrihan'ny tompo very zay i jakoba rehefa nandositra ny isaka rehefa lala teo aminy satria nianjehan'ny le ralahany isao ralahany de tany andalana tany izy de nitondra vato de hoe ty vato ty ho atao palomary ty iona ko amin'andriamanitra mbo hitady ale fanatren'andriamanitra very tany amin'ny saedena tsy hitatsony le fanatren'andriamanitra niezaky mosesina nao lanitra n'lay fanekena tao anatin'ny tany efitra fa tsy tena mbola avena le fanatrehan'ny tompo niezaky elita ty tamin'ny teneteriboritry carmel mba tondra fanatrehan'ny tompo fa tsy nety miverana tsony zay zavatra na de tian'andriamanitra zay adama paster de tsy maintsy nyroasina satria andriamanitra izy misy zavatra zany tsy azon'andriamanitra lavina na de tia azy izy de ny famarinana foana rehefa ozy izy hoe misaraka zany tsika rehefa zay de ravinareo asana lefa ny zanak'olombelona fa rehefa tsy hita zanak'olombelona tsony zay anamerena zay fanatrehan'ny tompo zay de zay natonga azy naniraka an' jesosy fa toy zao tiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanan'lay tokony mba tsovely zay rehetra aminazy faranafena mandrak'zay de tonga jesosy tahaka zao vaninandro pasika zao tonga izy nitondra zay fanatrihan'ny tompo zay ary naniraka ny fanahy masina vena ndray le fanahy masina ary afaka mivena ndray le fifandraisana mihoatra anao le tany amin'ny sahedena ndray ary amin'ny alala fanahy masina andriamanitra rehefa araky ty zavatra vakitsika ty rehefa hoe andriamanitra no mivato na de tia azy izy rehefa zay ny famarinana de ataon'andriamanitra zay paster fanjaratsika zanak'olombelona hoe amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo amin'ny alalan'ny fandraisana ny famonjenana nataon'i jesosy amin'ny alalan'ny fandraisana ny fianona ny fanahy masina de mbola miteny zao tenyny fanahy masina aminao ary ianao ohatra ny tsy amivavaka androany ary ianao ohatra ny tezitra be loatra ianao iny androany distafa oatra loatra ny zavatra ndraisanao iny fa mila mihain'ny feon'andriamanitra sika satria tsy fenontsika zay feon'andriamanitra zay dia mahatonga an'andriamanitra analan'ny fanatrehany teto zanak'israely niala teo amin'ny zanak'israely ny fanatrehan'ny tompo ary voatery andriamanitra paster nandefa ny zanak'israely dia tao anatina fahorina tao anatina fijaliana tao anatina problema goavana ny zanak'israely ho an'ny olona tafasaraka amin'andriamanitra paster dia ratsy loza aretina fampitenany ambadika zay paster marina zany ka ozy izy hoe to ambin'ny fafiverenako le ndraisina ta ary hoy izao aminareo izao no jevandriamanitra reo aza matahotra ny andriamanitry ny amorita ahoana izy izy aza matahotra ny andriamanitry ny amorita izay tompo mitanony anareo nefa tsy niainao ny fioka ianareo nefa tsy niain'ny fioka ianareo hita ny paster tena problème mifanompoana ny tompo de resaka fahatakarana rehefa tsy mahatakatra ny hevitr'andriamanitra ny olona de tsy maintsy matahotra sy mipararitra izy rehefa tsy mahatakatra ary tsy mahafantatra ny tena hevitr'andriamanitra ny olona tsy maintsy manaonao foana izy misy zavatra tsy takatra eto zanak'israely eto zany hoe atraizany herin'andriamanitra jehova andriamanitra atraizany fahefan'lay jehova mpanao ny lanitra sy ny tany atraizany tanjaka ananany atraizany jery ananany tsy takatry ny zanak'israely zay andriamanitra raha teo tsy hitany maso tsy azony trapahitanana ny andriamanitra sy ny amorita nefa
na ny andriamanitry ny midianitra tazany maso mety andriamanitra sary vongana be mety andriamanitra mampatahotra amin'ny tana sabatra be de ny fahatakarany de tena grave tiako jerena angezan'ny andriamanitra ry zalahy ny atsika aloha mba tsy hita maso normal izy raha natahotra normal raha matahotra satria ny ao an-tsainy zany de ny hoe matanjaka lavitra ny andriamanitry ny fahavalonay noho ny andriamanitray problema na fahatakarany zany zany ny tena olana am'izao vanim-potoana iainantsika izao am'resam-pivavahana rehefa tsy matakatra ny voalazan'ny baiboly ny kristianina zany nge pasteur ny mahatonga ny fivavahana kristianina tsy atsapana nininina mivavaka ny olona any am-piangonana fa zero manolo teny izy fa zero manantona pasteur izy ametratanana zero leo izy nafarany de tsy mivavaka intsony satria ny tena marina tena olana hoa betsaka ny kristianina fa kristianina tsy ampy fahatakarana iza ny andriamanitra ivavahana atraiza ny herin'ny andriamanitra ivavahana atraiza ny tanjaka ny andriamanitra ivavahana raha vo tsy takany zany de tsy maintsy takany ihany ny takany vola ihany ny fatany mpitsara ihany ny fatany polisy ihany ny fatany kolokolo ihany ny fatany tsy malalafatr'izay izy de mikatso rehefa tsy manam-bola izy de mikatso ny fiainany rehefa tsy mahalala olona izy de mihidy ny lalany rehefa tsisy tsony ny vola potika ny hoaviny rehefa tsisy ny olona manao intervention fa raha manana fahatakarana izy hoe atraizany andriamanitra ivavahana zany iza moa jehova zay no problème ny farao e ary napotika ny egyptianina iray manontolo ary nahafatany lahy matoratra atao egypta tsy nanana fahatakarana momba an'andriamanitra farao ny veriny fahazovazovaziny zany iza moa jehova ozy izy nenoko teny iza moa jehova matsy amosesa be da be reo mpitondra fanjakana pasteur mpitondra firenena sy mpanao politika potika teto Madagascar vokatry ny tsy fahalalana nanakatona orinasa izy de vohidiny nanakatona toeram-piasana sasany izy de vohidiny nandrokaso izy de azony roahana de niveriny fa azo atao drany koa fivavahana hoe akatona koa fiangonana de mikatona roahana koa mpitondra fivavahana de anagadraina mpitondra fivavahana na tsy nanota azy zany natao mpitondra fanjakana tsy manana fahatakarana fampitehana daholo ny afarany ireo mpitondra fanjakana nanomboka tany ampanjaka rana valina fahatelo ka hatramin'ny androany izay nanenjika fivavahana potika daholo nanomboka tany ampanjaka rana valina fahatelo mako no anisan'ny tena nanenjika ny fivavahana kristianina tam'zany azonao le tantara efa reno zay tantara zay tamin'ny tany ampianarana nahafaty an'ny raha salama martory reny tamin'ny andron'ny rana valina fahatelo ratsy fiafara daholo natao sesitany ary ny akamarono zay nanenjika fivavahana efa nanao sesitany tena daholo tsy vokatra ny tsy fahalalany zany satria miveriny fa tahaky ny orinasa rehetra ny fiangonana ka azo potehany tahaky ny anarza reka azo potehany fa zay niady tamin'andriamanitra zany potika daholo ary zany nahazo amin'ny farao pasteur Alvarez tena tsy fatany hoe iza moa jehova fa tena faharavana tanteraka ny vo afaka atao Egypta ny zanaka Israely motsamotsana mihitsy ny Egyptianina ray manontolo ary zany mahatonga ny mpivavaka maro am'izao fotoana zao leo fivavahana normal ianao raha leo fivavahana satria anao miditra fa tsy ampy fahatakarana mivavaka ianao tsy mahazo valim-bavaka mivavaka ianao maina miditra am-piangonana ianao maina mivoaka am-piangonana ianao maina daholo ny zavatra tsarehetra tsy ampy fahatakarana hoy a pasteur manao hoe ilaina ny fahatakarana ary zany natonyity fampianarantsika eto ty za pasteur tena miteny fa tombotsoa an'reto mpijery sy mpanaraka fandarany reto tombotsoa azy tombotsoa anao tompoko manaraka nyity fandarana itony isan'andro amin'ny lera ohatra zao andraisanao fahatakarana hoe aive zany voalazany baiboly aive zany voalazany tenin'andriamanitra za pasteur atsika mahita foana zany andriamanitra miasa zany vo androany maraina alohany anaovana nyity fandarana ty misy lalàna anatona marary mafy pasteur avadiko izy izy marary mafy efa ny délivrena teto izy tamin'ny talata misatra mandendeha anaty kibony misy rivotra mandendeha
dia marary tsy tafahetsika ntsony eo tokantrano eto aty zao azo de zao fa raisiko eto aty zao de zao ka izy ny pasteur tsy afaka mandeha zo fotsiny a tsy problème mako le izy tsy afaka mandeha fa raha tiana ho sitrana izy eto mahita fomba foana anao hitondrana azy eto rehefa raha tiana ho sitrana izy raha hoany amin'ny hôpitaly nga misy fialatsiny zany hoe kizy tsy afaka mandeha izy tsy afaka tonga any amin'ny hôpitaly na dokotera maninona rehefa iresaka amin'ny pasteur anao tsy afaka mandeha eto izy va fantatro mihitsy fa vao tonga eo vehivavy tonga de sitrana vao tonga teo amiko teo tsy ampy 10 minitra mivavaka ho azy kikiky any devoly tao mialy zay ozy izy nefa tatoatra am'izay nanao pacte taminay ty nanao fanekena ka izy nisy mpanompo sampy nandehanan'le vehivavy tam'izany izy mbola tsy nanambady an'le vadiny io de tena nanao pacte tamin'le devoly mihitsy zay mihitsy ny teneny nanao pacte de le zavatra ozy izy nosorana teto amin'ny andrina de teto amin'ny ambavafo fa tena nijafajafa io vehivavy io fa 10 minitra sitrana afaka za tsy manana heritreritra nina fa zao ihany fantatra vao tonga eto de afaka manana fatakarana ny am'izany fantatry ny andriamanitra ivavahako azanao fantatry ny andriamanitra ivavako tonga de zao hoe tsy sitrana io teny eo pasteur tonga de afaka nisy andro any andro maraina io sy taraina amikoa le vehivavy mitohana pasteur mivadiko izy mitohana tsy afaka mipipi iverina amin'ny dokotera ave zay miakina aminareo ana raha manam-pinono nareo de ivavaka ho anareo raha tsy manam-pinono andana makany amin'ny dokotera lo izy resana pasteur izy manam-pinono izy pasteur aloha ivavahana fa teny ray mbava fotsiny manomboka mivoaka ianao manomboka eto nomboka taorina iny mivoaka mipipi le izy fatakarana efa misy takatra eo zany momba an'andriamanitra de fantatra hoe io olona io tonga de ho sitrana io ary fantatra koa io olona io tsy sitrana io satria le olona misy tsy manam-pinoana tsy ihany zany izy aho mbola averiko amin'ny pasteur zany no mahatonga na milaza foana eto hoe mila mianatra toroteny ianao tsy adalana zany pasteur tolony amin'ny toroteny matsika mampita nyto fampianarana to ndraindray makozy izy olona itonga ndray le fampianarana baiboly mandany fotoana io adany firindray io avadiny tele fa anenina am'izany ianao satria misy zavatra tsy ho vitany diplôme anao mihitsy orina kely eo sanatria arary mafy ny zanakao ozy ny dokotera tena tsy hitanay ty tsy maintsy andriamanitra ny ilainao nefa am'izay fotoana zay tara loatra ikoropaky ianao tsy fantatra akory momba an'andriamanitra tsy fantatra eo ny heriny isalasala anao ikorotany ianao anatona an'andriamanitra sa anatona unito sa anatona kitakido sa kitakinina sa nananarisa anao an'risa anao an'ty sa ary soavin'ny herina sa ikorotany ianao satria tsy ampy ny fantakaranao an'andriamanitra fa raha amin'ny fotoana ianao maheno tsara ny voalaza ny baiboly ary mianatra de ho fantatra ho azy hoe zao ny tokony ataoko am'ty zao ka natonga zanak'israely natahotra ny andriamanitra ny amorita tsy ampy ny fahalalan'ny andriamanitra ivavahany tsy fantany hoe iza mariny ty jehova ivavahany ty ma atsaiza ny tanjany atsaiza ny heriny nitanjaky le fahavaliny ny oainy fa nitanjaky ny andriamanitra ivavahany tsy fantany normal raha natahotra de nanompo sampy nanompo ny andriamanitra ny midianina sy ny amorita nanao foana tafalatsaka tao anaty fakapana rava amin'ny baolina zanao potika ary normal raha mifahaizan'andriamanitra sy normal be da be ny olona manao foana nefa kristianina dekonina nefa ianao manao tsy fanao mbola manompo sampy dekonina avenao nefa manaky taritin'olona ry taritin'olona tsy taritin'olona anao andreny nefa ianao olona mpiandry mpanompon'andriamanitra fa vokatry ny tsy fahalalanao vao mahita olona ohatr'izao ianao mpitoriteny de sectany eo an-tsainao tsy mba liny ianao no lalan'ny baiboly tsy mba liny ianao amatatra ny ten'andriamanitra fa secta hoe tondray secta fa soavanao anao ary fitahinao anao ngery olona mahita nyto fandarany taony tsisy tombontsoatsika nge pasteur atsika manana tsy mireharentsika fa manana fiangonana tahin'andriamanitra tsika ary raha fiangonana tsy mireharentsika fa raha tanjaka ka hoarina amin'ny an'ny olona tsy hoe matanjaka an'o izy fa tsy malemilemy koa nefa fiangonatsika ary manan'olona tsika raha olona ndraisahany ka raha nyantony anaovana n'ity fandarany ity tsy ho amin'ny pasteur ety na aza heritseretanao tombontsoa amin'ny pasteur ety na fa ho anao aza mieritreritra anao fa isy vola ho alainay any aminao fa apisy fatakaranao anao mianton'izao fandara zao pasteur alvarez velany kany le vaky teny vakinao teo pasteur le andin'ny fahenina hoe ary nahanitra indrindra ny israely no ny midianina ka nitaraina tamin'i jehova nahanitra indrindra ny
mahatra indrindra zany akizely zany hoe raha ny vahoaka teto ambonin'ny tany zany no nampitahina pasteur hoe nalahatra zany ny vahoakany hoe izy ny firenena nahantra indrindra tamin'izany fotoana zany teto ambonin'ny tany dia ny zanak'Israely ny firenena nahantra indrindra teto ambonin'ny tany. Ny antony araka ny teninao teo dia hoe nanompo sampy ireo vahoaka ireo pasteur ary niala tamin'Andriamanitra dia ohatrany mampatsiahy ny firenentsika pasteur amin'izao fotoana zao hoe izy moa firenena anisan'ny manto indrindra teto ambonin'ny tany zao izy takany tamin'ity andro zanak'Israely ty izy mampalahelo pasteur ary mavesatra amin'ny teny an'ilay izy mavesatra ary tsy tokony zany tsy mitoerana misy Madagascar satria ronjato taona ne pasteur mitokona filazantsara teto Madagascar ronjato taona mahery efa nisy an'izany vavaka zany teto fa ny fiangonana sasamoa tateoriana vao nisy fiangonana vitsivitsy zany ndreny tateoriana vao nisy fa fiangonana teto nefa nisy foana hatramin'izay ay zany hatramin'izay nisy ny filazantsara teto zany dia ohatran'ity zanak'Israely ty pasteur nanao zay ratsy teo mason'ny Jehova zany hoe teto amin'ity firenena ity zany pasteur raha tsorona dia nisy ratsy natao zany teto ary matombo zany firenena mahantra pasteur dia nisy tokantrano mahantra ny mampandroso mampatanjaka ny firenena ray pasteur dia satria zao le isa tokantrano mihitsy ny matanjaka le fianakaviana mihitsy ny matanjaka manana rehefa ohatra izy hoe refesina ny arenany ohatra mba mividy zavatra izy dia afaka mividy zavatra itraitra afaka mividy zavatra afaka mivoyage afaka manao vakansy afaka mahazo zay ilainy ara-dalàna fa ny fianakaviana anankiray mahantra dia zao zay besoin any iny besoin iny ary le zavatra teny ilainy ekina amin'ny fiainana raha tsy voavidy ny ohatra vary sy loka sofatrano sy jiro ary tsy voavidy dia tsy afaka mividy zavatra mba hoe aitraitra ohatra mba hoe kiraro fiara tsy afaka mba manofa trano tsara fa rehefa misy trano ipetrahana fotsiny rehefa zara fa misy ny fianakaviana anankiray zara fa misy trano ipetrahana dia efa zay ny zavatra nisy tamin'ny zanak'Israely pasteur fantrano ary toerana misy any firenentsika hatramin'izay koa zay zavatra zay pasteur hoe tena nisy zavatra zany teto pasteur nataontsika malagasy ary misy izy io tafarina izy io atoato ary ho tafarina izy io atoato ary zay ny dikan'ity fandarana ity pasteur Andriamanitra araka ny teninao teo manome fatakarana misokatra sy atsika hoe tonga ankehitriny ny fotoana ialatsika amin'izany toerana zany tonga fotoana tsy maintsy andinganantsika amin'izany hoe andao ialany ty zavatra mahazo ty tsy problème fahaizana ntsony ty problème ty pasteur satria raha manam-pahaizana eto Madagascar misy raha diplômé zany eto misy raha ohatra olona nianatra avy any ampitana asiana miasa eto misy zany eto be dia be ny olona manam-pahaizana eto fa tsy izay ntsony tsy resaka fahaizana ary anan-kibon-tany eto misy fa tsy vahaolana rena kibon-tany ty pasteur fa tena vahaolana ra-panahy mihitsy ty Andriamanitra mihitsy niady tamintsika fa misaotra an'Andriamanitra moa zany amin'ity misy azo fandarana zao matarantsika zany hoe azo vaina kay re olona ty tantara ty fa tahaka ny tahin'Andriamanitra ny Gideona zany hoe pasteur tsy nalala ny valeur tena tomba ambidiny tsony izy no le mafy loatra le fahoriny mahazo anazy dia tahaka n'izany koa tsika malagasy adintsika le tena valeur hoe misy valeur hoe amin'Andriamanitra tsika hoe zanak'Andriamanitra natson'Andriamanitra hoe manana tomba ambidiny amin'Andriamanitra tsika malagasy ka io problème tokantrano fisaraha-panambadiana tsy fisinasa tsy fampiana vola tena na vola ao pasteur hoe tena mafy volan'olona vola euro zany vidina ohatrinona pasteur vola be vola vidina euro zany pasteur vola be dia tsika malagasy nefa dia aiza toerana misy tsika amin'izao fotoana zao mila ilana zany place zany mila ilana ty fantrano ty hoe i Gideona rehefa nanomboka tonga tamin'ny tenin'Andriamanitra pasteur lehilahy mahery ianao maniraka anao afao zanak'Israely tonga tamin'izay teny zay andro koa zay tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika menakavy hoe afaka mampiasa anao Andriamanitra afaka ho tafarina ny firenenao afaka ho tahin'Andriamanitra ny tokantrano zay misy anao ny fiainanao azo n'Andriamanitra hovaina i Jacob ane pasteur i Jacob rehefa avy tany amin'ny labana rafozany nandalo problème be izy tany ho any amin'ny ray aman-dreny izy misy problème koa miandry anazy problème aorinana problème aolohany tsy nahita vahaolana tsony izy nahandry izy tany marina fa nanankarena izy fa ny zavatra tsy vitany tsony teo tsy vitany volany tsy vitany arenany tsy vitany arenany tsy vitany maro ny vady aman-janany satria nanzanaka maro izy nanana arena tsy vitan'izany tsony le problème fa niona tamin'Andriamanitra izy teo ny andalana pasteur niona tamin'Andriamanitra izy ary zay fionany tamin'Andriamanitra zay namany olany ary zay fiorana zay namaty ny tantara rehetrarehetra namaty tantara rehetra ka tonga fotoana ivadian'ny tantara pasteur amin'izao fotoana zao tokantrano miainga eto anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy le izy hoe tokantranoko ty mila mivady an'ny tantara ato mila miova ny fandehan-javatra ato
mila misy zavatra miova ato, mila misy fitahin'andriamanitra tonga ato, mila misy fanasitranana ato, mila misy fahasalamana ato, mila misy manana ambiampy ato, tsy voatery ho juste foana fa mila manana ambiampy, mila fandresena, mila fakasitrahanaandriamanitra zany tsika am'izao fotoana zao. Ary tonga zay fotoana zay Andriamanitra voninandray atsika fanjaratsika manapa-kevitra hoe ndorosy pasteur. Marina zany ny amarana anazy le tenin'Andriamanitra eto pasteur hoy zay mantsana hoe tena fibebahana lalina hoy zao mitoko fahadimy amby roapolo vakio kely andiny fahadimy amby roapolo pasteur tsara toko fahina andiny fahadimy amby roapolo mana hoe ary tam'izany ala zany de hoy Jehova taminy alao ny omby lahany rainao de alay omby lafaroa zay efa fitaona karaha vao ny alitara mibala zay ao an-trano rainao zay any rainao ary kapoana sy raha eo anilany de manondrena alitara eo tapon'ity fiarovanyity ho an'ny Jehova Andriamanitra ao ka mboary tsara izy ary alao le omby lafaroa ka telo fanatitra dorana amin'ny azony asera zay nokapainao. raha mijerenao tantareo anao tena tsisy nenina azon'Andriamanitra natao mihitsy amonjena ny zanaka Israely raha tsy fibebahana fialana tamin'ilay Andriamanitra bala asera azonao tsy maintsy nanapaka ny teny mihitsy Andriamanitra ialao aloha bebaha aloha zay avo afaka mamproblème anao sitratsehatra amin'ny fiainanareo de tsy maintsy naravana ny alitara mibala ny alitara ny asera ro fanompo-tsampy ro zavatra nitopolo zareo tao reo tsy maintsy nyravana io pasteur Alvarez vonandamina nytoy an'rehetra rehetra Andriamanitra io ny tiako teny nareo ny tiatsika horesahana amin'ny reto bojery fandarany reto io foana ke misy fotoana tsika nresaka an'le teo fa anaty mpanenerany io tena rehefa manatona an'Andriamanitra pasteur tsisy fibebahana tsotsotro zany tsisy fibebahana molotro zany ka nieritreritra na hoe ianao nanao fotana mafaty nivadika tamin'Andriamanitra nangorokarena tamin'ny tsirariny nanombo bala de iteny tsotsotra fotsiny mamela ny eloko tombo vovave avelao ny fahotako rehetra de vita non misy action goava mbeto misy dingana tsy maintsy natao eto ndana raha vao ny alitara mibara poteo io alitara mibala io ny alitara ny asera io raha vao io de manangaina alitara ho an'Andriamanitra zao mbola veriko any fiverenana feno amin'Andriamanitra ary fanolora tena feno ny tediavin'Andriamanitra amintsika tsy fibebahana saritsariny tsy fibebahana amboamboarina hitan'ny olona tsy zavatra ohatraohatran'izany ny zavatra takin'Andriamanitra amintsika fa tena fibebahana Andriamanitra pasteur mbola vonina hita ary vonina ny mahaolana raha ohatra anao ka efa niverin-dalana efa niemitra manao kilanao fivavahana mody mivavaka kely de miemitra malotso kely rehefa tahin'Andriamanitra de manadino niporiporitra indray de indray fa tonga tena mitena aminao manapaham''zay hevitra farany ny adalana farany ny fahotana farany ny faratsiny manolora tena mbola tianao Jesosy matona mareo n'ity fandarany ty ary vonina andamina ny hoavinao Andriamanitra vonina andamina fiainanao Andriamanitra fa ajanony ty kilanao ajanony ty mikisangisangy ty tapao ny hevitra rehefa tena hivavaka de tena mivavaha io pasteur zany tena zany alatsiny mihitsy za tena tsy mba mety amin'ny saiko mihitsy ren'le olona mangatabavaka ren'le hoe tsy vonina hivavaka hitady anao pasteur aiza nahitako anao mamba metro tanana fa ianao zany fametra tanana fotsiny zany tedavinao fa ianao tsy vonina amin'ny tena ho an'ny tompo totsotry ny olana pasteur totsotry ny trotrana reny ny vadiko mba miangavy pasteur tena mila vonjy aminao tena mba mila fionana manokana aminao fionana amin'ny pasteur mamaky anao fa fionana amin'Andriamanitra zany ahoana fionana amin'ny pasteur ny ilainao ary ianao ve mba efa tafahoana tamin'i Jesosy aningely olana pasteur natonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Gideona manamboara alitara ao an'Andriamanitra ny dikan'izay amboary indray ny alitara ionanao amin'Andriamanitra ny problème eto ange tsy problème Gideona fa problème le olona sy Andriamanitra problème zanak'Israely sy Andriamanitra ny problème eto tsy problème na fahavalo fa Andriamanitra mihitsy no mitsangana miady amin'ny zanak'Israely eto noho izany tsy maintsy mamita mpihavalana amin'Andriamanitra ianao tsy problème na tanky tsy problème na basy tsy problème na lefiny tsy problème hoe firy nisan'ny fahavalo lazako anao fa nisan'ny fahavalo Midianina sy ny Amorita tamin'izany ke pasteur ka tena amanala maro amanetsiny miaramila n'ireo fahavalon'ny Israely fa lazako anao telonjato fotsiny
miaramila mety ny gideona dia naresy andreo ary telonjato tsy mitondra fitaovam-piadina fa sy ny tany vilany tany miaraka tamina jiro fanilo zay netindreo dia reso azy ny fahavalony raha vo lamina ny fifandraisany tamin'andriamanitra azonao ny lamina ny fifandraisany tamin'andriamanitra dia ny lamina ho azy ny problema rehetra zay mahatonga ny saiko tsy mba manaky an'ireny mihitsy satria lasa mamitak'olona nge paster hitanao le olona mitady fionana aminao dia mila vavaka aminao dia manantena izy na mety amin'ny paster heritiana tanana iva am'izay ny olako inona ny olanao iva eo olana inona ny iva eo ianao ny fifandraisana amin'andriamanitra anao mbola miady amin'andriamanitra fifandraisana amin'andriamanitra tsisy ninona nareo mbola problema mbola miady amin'andriamanitra ka iza ny metra tanana anao dia nieritreretinao amany olanao zany re tsy tia mamitak'olona zany a paster tsy tia zany mamitapitaka zany hoe ampanatenana hoe tongava metrako tanana tongavaka zanga zany hoe tsy mitovy amin'ireny le mpanao afa zany paster reny le mpitaiza olo reny le makanesany amiko dia mandoa 175 000 consultation 200 000 consultation ataoko an'izao ataoko an'izao afy reny andahana makany amin'ireny renga mila fibebahany zany fa raha vo manatona an' jesosy ianao dia jesosy aloha mila tedavina voalohany fa tsy paster ary rehefa manatona paster ianao na tsisy volary na miariary tsy olona zany fa ianao mila mamitra-pihavanana amin'andriamanitra satria andriamanitra mihitsy mitsangana ny fahavalinao ary nanolotra no teo mpianatanan'ny adversaire anao asa raha mazava zany paster aloha ataoko fa mazava zay aza mikisangisangy ry havana rehefa mivavaka dia mivavaha rehefa tsy hivavaka mijanona manaova zavakafa fa za tena mampianatra hoe andriamanitra koa mamaly vavaka ary mampandresa mbola veriko any hoe rehefa ny lamina ny fifandraisan'ny zanak'Israely tamin'andriamanitra reso azy daholo fahavaliny alleluia reso azy daholo jerevy ny toy ny tantara io fa reso azy telonjato monja ny miaramila netiny gideona tamin'ny voalohany gideona mitondra 2,3 alina dia izy Jehova esory any rehefa be loatra anasory rehefa be loatra zay sary tahotra tenena andana mody hoe niemotra ny 2,3 alina lasa mody ray alina sisy izy Jehova hoe mbola be da be reo ray alina reo fa andana tovy misotro rano eo tezahako toetra eo dia zay atokako anao hoe reto entina dia reo 300 sisy nefa miaramila ny fahavalo manaly ny ady amin'ny olona 300 nefa dia nafinaritra resy ny fahavalony satria vita le fihavanana amin'andriamanitra le izy questionna resaka fihavanana paster fa tsy questionna fametra-tanana noho zany mahatonga atsika mitona ny olona foana ndo hivavaka ndo hivavaka fa tianao ny tompo hitantsika ndo hivavaka tsika hisotra an'andriamanitra paster misotra indrindra raha io noho ny fahasoavanao afaka nandray zany fampianarana zany teto zay androany e minjova zany fampianarana zany tsy natao ampiororo anay na fampianarana natao hoe nielingelina anay na hoe masika be fa fampianarana mitondra anay ho amin'ny fahazava-tsaina sy ny fahafantarana ianao ary fahatakarana ny momba anao zay resy lahatra tompo fa rehefa milamina mififandraisanay aminao dia ilamina daholo ny olana rehetra sy ny fahavalo manodidinanay hotahinao ane reto vahoaka mpanaraka fandarana ary minjo efa ny fandarana natotytandroany dia andamina zavatra be dabe tokoa any ho amin'ny fiainan'ireto olona ireto misotra indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen hotahin Jesosy paster Alvarez tahin tompotompoka veloma tompoka manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko